Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Anio talata 17 Desambra 2020 andro faharoa amin'ny herinandro sambatra ifandrombona ny sampana mpanazava stily sy ny sampana tanora kristianina zokiny. Ibanjinana ny lohahevitry ny FGM hoe manetry tena ny mpino ary andiniantsika ny lohahevitra hoe tsy finoana na amona araka ny lioka toko voalohany 9:20. Ny liturgia amin'ny endriny faharoa no anatanterantsika izao fanimpom-pivavahana izao. Ho fisaorana sy fidelana an'Andriamanitra dia raha antsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Salamo 570 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory. Te hipahamarinana ny te himpanjakanao. Tsy inao ny fahamarinana fa alanao ny eloko. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanosy diloilo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Miora sy azomanitra ary ka sy any fitafinao rehetra. Zava-maneno avy ao amin'ny lapivoro no mampifaly anao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao. Midera sy manome voninahitra anao izahay, raha afaka miseho eto anatrianao indray ankehitriny. Misaotra anao izahay, fa noho ny fitahinao sy ny famindramponao, dia mahatratra izao talata izao indray. Manetry tena manantona anao izahay, na dia tsy mendrika iantso sy idera ny anaranao aza. Koa mifona Tompo, fa tsy tanteraka izahay. Mpanoty eo anatrianao. Ianao dia ianao irery ihany Jesosy Kristy Tomponay, no mahafaka ny fahotanay sy mamela ny elokay amin'ny fahadisoana rehetra. Miainoana ry Jesosy Tomponay io. Raha nomboka izao fanimpom-pivavahana izao izahay, dia mangataka ny fiasan'ny fanahy masina hiasa nankery aminay. Apetraka eo am-pelantananao ry Tompo izay rehetra tanterahanay eto, fa tianay ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Hivavaka isika. Fifaliana ho anay indray ny tafahoana aminao antantranonao Andriamanitra, fantatray fa hiteny ianao mba hoery ho an'ny zandrinao ary hampitombo ny finoan'izy ireo koa dia mamangia amin'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ifarombona ny sampana mpanazava stily sy ny sampana tanora kristianina zokiny izao fotoana izao. Izy ireo dia sampana samy manatanteraka fisindanana lehibe, fisontonana lehibe ho an'ny sampana tanora kristianina zokiny ary lasy lehibe ho an'ny sampana mpanazava stily. Dia nofidina manokana izao taridalana izao mba ahafahantsika mieritreritra ny lohahevitra hoe tsy finoana na amona. Izany moa dia ny tantaran'i Zakaria izay tsy nandray tamin'ny finoana ny tenin'ny anjely Gabriel ka notononina hoe hangina ianao ka tsy hiteny mandra-pahatanteraky ny teny fikasana. Ny Romanina 7:7 no hitondranantsika ankizy sy tanora amin'ity fotoana ity. Romanina 7:7. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe raha tsy nino ny sasany mony tsy finoanay va afoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoanay va afoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy finoana, tsy mahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Nanomana fisindana na koa lasy lehibe ny sampana anankiray tao amin'ny fiangonana. Azo atao hoe sampana mpanazava stily zany, azo atao hoe kristianina tanora zokiny koa. Toy ny fanao dia
misy ny fitsiriany toerana, fitsidiana mialoha. Telo tamin'ny mpikambana no voatendry mba hanao ny fitsiriana. Nofia no hitarika ary liva sy tina no niara-dia taminy. Ny tanjona dia hoe ho any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny ka havoana anankiray manandaza ahitana ny faridranomasina atsimon'ny Madagasikara no andianana sy ilasiana. Ny teny am-pelantanan'ny Nofia dia saritany nampindramin'ny mpitarika mpizahatany anankiray. Saritany misy ny tondrozotra makeo amin'ilay havoana. I liva sy tina moa zany dia nanaraka teny. Rehefa nanomboka nandeha izy ireo, andeha tongotra ho eo amin'ilay havoana, ela ny ela dia hoy liva, mba ataovy matotra koa fa tena mankany ve izao lalan'izao, tsy mino aho. Tsy niteny moa nofy fa ny saritany ihany no mijereny. Dia avy indray kelikely tiana ny teny hoe Nofia, tena azony se antoka ve fa mankany amin'ilay havoana ty lalantsika ty, so dia mba ho very aty ary sika. Dia tsy niteny ihany Nofy fa iny an-tanany ny saritany toko ho azy ary tsy nampisalasala azy fa mankany amin'ilay havoana mahatazana ny lalan'izy ireo. Ny farana ny lalana dia faly izy telo mianadahy fa havoana tena tsara tarehy no hita ny arden'ny saotra ny Nofia iliva sy tina. Izany dia ahafahantsika mahatakatra ny hoe ny fahamarinan'ny saritany dia tsy voaovan'ny fisalasalan'ny liva sy tina. Marina ny saritany sy ny tondrozotra teny am-pelantanan'ny Nofy na raha ny tsara zany ka na dia ny salasala sy nanakorotana ny sain'ny Nofy mpitarika azy, iliva sy tina namany dia tsy nanova ny fahamarinan'ny saritany zany. Inona no afatra miainga amin'ny Romanina 7:7, raha tsy nino ny sasany mony tsy finoany va afoana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia tsarovy fa tsy manova ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ny fisalasalan'ny olona ny amin'ny Jesosy Kristy hamonjy izao tontolo izao. Tsy nanova ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ny fisalasanan'ny olona ny amin'ny fahaterahany mpamonjy. Ary ny faharoa, azony mafy ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho very an-dalana ianareo fa ho tonga amin'ny tanjona mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy manova ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ny tsy finoany hafa ary azony mafy ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho very an-dalana isika fa iray tanjona amin'ny Kristy. Hivavaka isika. Misaotra ry Tompo Andriamanitray manome ny teny ahafantarana fa na dia eo azany tsy finoany hafa ny fisalasalan'ny sasany manoloana ny teninao Andriamanitra izay marina tsy azo edikevitra dia nomenao izahay fahafantarana fa tsy miankina amin'ny fisalasalan'ny hafa na ny tsy finoan'ny sasany ny fahamarinan'ny teninao, tsy manova ninona amin'ny fahamarinan'ny teninao ny tsy finoan'ny hafa. Iazona ny teninao mafy izahay, iazona mafy ny teninao izahay mba tsy ho very an-dalana ety amin'izao tontolo izao fa ho tonga amin'ny tanjona mahafinaritra ho maninao anay Jesosy Kristy. Dia tsy ho nofo ny fiainana mandrakizay, iainanay tenin'izao ho tanteraka ranitra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo sy Mpahary anay io, tonga amin'ny fotoana izay hamakina ny teninao sy andrenesana ny hafatra avy aminao izahay. Mangataka ny fanahy masinao izahay ameny mpamaky ny teny sy ny mpanomponao izay hanambara ny hafatrao. Ary azavao Tompo ny fonay sy ny sainay mba azonay marina ny hevitry ny teninao, ary omeo anay ny fahasoavanao mba ahafahanay mandray ny teninao
amin'ny fanajana sy amin'ny fanetretena tanteraka. Koa mitenena Tompo fa miaino izahay vahoakanao. Amen. Iaraka amaky sy iaino soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny ohabolana toko 15, andininy 12 ka hatramin'ny 13. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova nahary ahy ho fiandohan'ny alehany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izao no tendreny hatramin'ny fahagola, eny hatramin'ny voalohany indrindra dia fontsim-bola ary ny tany. Fontsim-bola ary ny lalina no efa teraka ao, fontsim-bola ary ny loharan'ny boboka be. Fontsim-bola naorina ny tendrombohitra, fontsim-bola nisy avoana no efa teraka ao. Fontsim-bola natao ny tany, na ny za, na ny voalohan'ny vovotany ambony izao rehetra izao. Raha namorona lanitra izy dia tany ao, raha namaritra ny abakabaka tambony lalina izy, raha nampitoetra ny rahony eny ambony izy, raha ny boboka fatratra ny loharan'ny lalina, raha nanisy faritra ho an-dranomasina izy mba tsy azon'ny rano mihoatra ny fetrany ary nandindiny amin'ny fanorenan'ny tany. Dia mpitamarika teo anilany aho sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filaza ao an-tsara araka ny Lioka toko 1, andininy 15 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy toko 2, andininy 1 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny andron'i Herôda mpanjakan'ny Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny antokony Aby, ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranaky Arona, Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy manan-tsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Ary tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Ary noho nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokanany hiditra ao amin'ny tempolon'ny Tompo ka andory didikazo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazo manitra. Ary nisy anjelon'ny Tompo niseho taminy teo ankavanan'ny altara fandoroana ny didikazo manitra. Ary noho nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, efa nohenona amin'ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisolo divay na toaka, sady ho fenona amin'ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamanina. Ary izy andeha ho alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina. Amboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona no ahafantarako izany? Fa izao efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe, izao no Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahina hiteny aminao aho ka hilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro homona ianao, ka tsy ahay miteny ambara-pahatonga ny andro isehony izany zavatra izany. Ho valiny tsy ninonao ny teniko, izay ho tanteraka amin'ny fotoany. Fa ianao kosa dia mila zaza mendrika amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antom-panahy anaro ho ahony tena, ho maotona, ho endry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antom-panahy koa anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevoziny divay be,
ho mpampianatra ny zavatra tsara mba hampianara ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny, ho tia ny zanany, hahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy tanora fanahy koa anaro hahony tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamaontinana, ny teny tsy misy kilemy, izay tsy azo tsiniana mba ho menatra izay manohitra, satria tsy hisy ratsy hitenenany ianareo. Ny mpanompo koa dia anaro anaiky ny tompony, ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly, tsy hangalatety, fa aneo izay toe-panahy mahatoky indrindra, mba hampamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andaza toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filaza ao ny tontolo izao, ary ho velona amin'ny olona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovan'izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Olona manatitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo ary ny fanahinany ho amintsika mba handresy lahatra antsika indray tombo amin'ny finoana sy ho tsara homana hitsenan'ny Krismasy amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Ny filazantsara ka ny Lioka toko voalohany andiny 20 ndeha ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: koa indro homona ianao ka tsy hay miteny ambara-pahatonga ny andro isehon'izany zavatra izany, ho valiny tsy nononao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoany. Tsy finoana na mona. Ny tantara manodidina ny andinin-tsoratra masina io dia milaza indrindra ny amin'ny Zakaria sy Elizabeta, izay mpanompon'Andriamanitra mahatoky niandry ny fiavian'ny Mesia tao amin'ny tempoly ary nanatanteraka ny anjara fanompony tamin'ny fotoana nisehoany izao afatry ny anjely Gabriela izao. Zakaria sy Elizabeta dia efa teo amin'ny fahanterany fa tsy mbola nananjanaka, ary dia nivavaka sy naharitra ny vavaka tamin'ny Tompo izy mba hanana izany taranaka izany. Rehefa tonga ny fotoana dia ambaran'ny soratra masina eo amin'ny toko voalohany andiny 17 fa efa noenona ny vavaka nataon'izy ireo ka dia nomen'Andriamanitra zanaka izy, tsy zanaka ohatry ny zanaka rehetra fa zanaka mahagaga hialoha ny famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, hialoha ny mpamonjy hijaona mpanao batisa. Izany no teny nambarany anjely tamin'ny Zakaria. Fa ery amin'ny andininy 19 dia misalasala Zakaria ahoana ny afantarako izany fa izaho sy ny vadiko samy efa antitra. Rehefa mamaky ny soratra masina isika eo amin'ny andininy 19 ho valina tenin'ny Zakaria nataon'ny anjely Gabriela, dia entitra ny anjely manao hoe: izao no Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra ary nirahina hiteny aminao ka ilaza aminao zany teny mahafaly zany. Ny hoe Gabriela dia ilay maherin'Andriamanitra ary milaza ny fahamatorana izy manao hoe: izao ilay maherin'Andriamanitra mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra milaza ny teny mahafaly aminao. Te hiteny hoe te tsy ino ve ianao? Miteny amin'ny hery, miteny samy joro eo anatrehan'Andriamanitra manambara ny vaovao mahafaly aminao.
tsy ino ve ianao ary satria tsy mino ianao dia homona tsy hay miteny manam-pahatonga ny andro isehony zany zavatra zany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izay ilay fitinina amin'ny hoe tsy finoana na hamona. Manakaiky kokoa ny teny fototra ny dika teny afaka amin'ny teny manao hoe indro angina ianao ka tsy hiteny ambara-pahatonga ny andro isehony zany zavatra izany. Angina ianao ka tsy hiteny mandra-pahatonga ny andro isehony zany zavatra zany, zany hoe mandra-pahateraka jaona mpanao batisa dia angina tsy hiteny ianao. Tsy hoe fahanginana tena hoe moana toy ny aretina na fahasembanana no tonga tamin'ny Zakaria, fa fahanginana ateraky ny sitrapon'Andriamanitra ka mitaona ny olona andinika. Fahanginana vokatry ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy zany no mampangina azy, aza miteny ianao mandra-pahateraky jaona mpanao batisa, fa mandinia aloha. Ianao tsy mino ny teny fikasan'Andriamanitra, aoka ianao angina dia andinika. Angina ka andinika aneritena manoloana ny tenin'Andriamanitra. Angina dia andinika ka hevitra ny lanja ny tenin'Andriamanitra. Angina dia andinika ka hiomana amin'ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Tsy sazy fa tena fitaizanan'ny Zakaria ity fampanginana ity. Mangina ianao dia mandinika manetretena amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Mangina ianao dia mandini ka omeo lanja ny teniny nolazaina taminao. Mangina ianao dia mandini ka miomana tsara ny amin'ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Mangina, mandini, manetretena eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. Ny salamo 127 dia misy tenin'ny mpanao salamo manao hoe Jehova, asio fiambenana eo anoloan'ny vavako, ambeno ny vavan'ny molotro. Hampanginan'Andriamanitra. Ary mampatsiahy indrindra ny tantaran'i Jesosy Kristy, naroso eo amin'ny fijaliana hiaretany ny fahatanterahany famonjena ataony ho an'izao tontolo izao. Ao amin'ny Isaia 7:7, izany hoe fanginana araka ny sitrapon'Andriamanitra ombany ny fanetretena. Isaia 7:7 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy: nampahoriana izy nefa nanetretena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina sy tahaka ny ondrivavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Fanginana ombany fanetretena eo anoloan'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ambara amintsika ny sitrapon'Andriamanitra, indraindray dia te-hiteny anohitra tahaka ny Zakaria isika. Zany ve tsy resy lahatra amin'izany aho. Rehefa ambara amintsika ny sitrapon'Andriamanitra, indraindray dia samy teny isika ny amin'ny fisalasalantsika. Tsy mino amin'izany aho. Ho avy ny tompo hitsara ny velona sy ny maty, tononona ihany ny fanekemponono, fa isika mbola misalasalatra amin'izao. Tena ho avy ve ny tompo. Ry havana malala, tsy mila olona miteny ao anatin'ny tsy finoan'Andriamanitra. Isika kristianina no vavan'Andriamanitra eny anivon'izao tontolo izao. Fa raha tsy feno amin'ny finoana isika, raha mbola misalasala ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra isika, dia hoy ny tompo tahaka ny teneniny tamin'ny Zakaria hoe aleo mangina. Mandiny tena aloha dia manetretena eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. Dia miomana amin'ny Krismasy isika. Mangina, mandinika eo anoloan'ireo tenin'Andriamanitra, manomana antsika ny amin'izany fahaterahan'i Jesosy zany. Tena inonao ve zany? So misalasala tahaka ny Zakaria eo anoloan'ny fahaterahan'ny Jaona mpanao batisa koa isika, raha miomana ankalazan'ny Krismasy ka hiteny hoe tena nisy ve zany Jesosy teraka?
ndrao ampangin'ny tompo koa isika eritreritrytsika riavana anitry tena eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra angina andinika ka hevitra ny lanja ny tenin'Andriamanitra ny salamo 4:4 dia misy teny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mieritrereta eo ampandrinao ka mangina tena hoe ho saintsaintsika eo ampandrina mihitsy ny lanja ny teny fikasan'Andriamanitra manodidina ny fahaterahan'i Jesosy Kristy mieritrereta eo ampandrinao ka mangina ny fitomanina toko 7:7 7:20 sy 9:20 dia misy teny koa manao hoe aoka antsoka kirery izy ka angina raha ampitondraina izany aoka noaka ny vavany eo amin'ny vovoka izy angamba isy antenaina tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana dia ho koa ny salamo 4:7 mangina ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra anatin'ny tabataba mety fandrombaka hanemitra ny sofintsika amin'izao fotoana ny asaramanitra izao isika betsaka ny olona tsy mety mangina satria manan-kevitra hafa noho izay ambaran'ny Baiboly manoloana ny Krismasy fa isika dia asain'izao tenin'Andriamanitra zao angina ka andinika tsara ny lanja ny teny fikasan'Andriamanitra momba n'izany hoe fahaterahan'i Jesosy Kristy amonjy izao tontolo izao avelao ny tabataba milaza momba ny Krismasy tsy araka ny soratra masina fa raiso ny teny fikasan'Andriamanitra manambara ny famonjena ao anatin'ny Krismasy Jesosy Kristy teraka mangina mahaiza mandinika tsara ny teny fikasan'Andriamanitra momba ny famonjena ataovy manandanja mihoatra n'izay fampianarana hafa renao any ivelan'ny fiangonana ny filazana fa ny Krismasy dia fanambarana ny famonjena no ny fahaterahan'i Kristy amin'ny fahatelo dia mangina mba handinika ka hiomana ny fahaterahan'ny tenin'Andriamanitra asain'Andriamanitra mangina i Zakaria mandra-pahatonga ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 4:17 sy 4:20 dia ambaran'ny soratra masina amin'ny alalan'ny Mosesy no hoe aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo anio fa ny Egiptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina fa mpanantenana ny famonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely eo anoloan'ny Egiptiana mangina miandry ny fahatanterahany famonjena izay ampanantenan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely dia salamo 2:5 hoy ny soratra masina miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanaiko fa izy no antenaiko mangina maka toerana tsara mitony manantena ny famonjen'Andriamanitra izany no fiomanana Krismasy ry havana ny fiainana tsy misy fiomana dia fiainana mandeha ho azy eny fa ny antsika kristianina tsy tahaka izany ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra manomana famonjena ho antsika efatra amin'ny ela ary mbola manomana famonjena ho anao izy amin'izao vanim-potoana ny Krismasy zao mangina mandinia ary miandrasa amin'ny fanantenana ny fahatanterahany famonjena ho tsahivitsika ny fahatongavan'i Jesosy ny Krismasy ho avy izao fa hiomana tsara koa isika ny amin'ny fiavian'ny tompo hitsara ny velona sy ny maty ho tanteraka izany ataovy tsara ny fiomananao hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ny tompo anery havana anomana antsika itony fotoana itony no ampanginan'Andriamanitra ny fiangonana hitany ilany ao amin'ny tempolin'Andriamanitra mba hanefena sy hitaizanantsika manana finoana ka hanetry tena eo alohan'ny tenin'Andriamanitra anana finoana anome lanja ny teny fikasan'Andriamanitra anana finoana ka hiomana amin'ny fahatanterahany fiavian'ny tompo raha ho avy ny Krismasy teraka Jesosy
dia mba ho feo ny anjely ianao manambara ny famonjena mpamonjy miteraka ho anareo anio dia Kristy tompo. Mba hiva amin'izay ny lelanao satria efa manana finoana matanjaka tsara homana nandritra ny herinandro sambatra ianao dia ho mpanambara ny fahateran'ny mpamonjy amin'ny Krismasy. Amen. Eo mora amin'ny vavaka fangatana isika. Isaorana ianao tompo ny mbola nitenenanao tamin'ny fiangonanao. Nampanginanay ianao mba andrenesanay ny sitraponao. Azonay mandiny tena eo anoloan'ny teny fikasanao ny amin'ny Krismasy mpamonjena. Nampanginanay ianao mba andrenesanay ny teny fikasanao. Azonay mandinika ny lanja ny teny fikasanao. Nampanginanay ianao ahafahanay mandinika koa ny fiomananay tsiraray avy eo am-piandrasana ny fahatanterahany teninao. Misaotra tompo fa tsy tongatonga ho azy teto izahay fa tenao nomenao ny anjara tsara hany mahavoky entinay mianatanteraka ny fiazakazahanay ary dia omeo anay ny fanahy masina mba hahatonga anay anetry tena hanome lanja ny teninao tsara homana hitsena ny Krismasy. Omeo anay koa ny fahasalamana ary tsy dio ireo tratry ny aretina mety mampanaintaina ny nofo, ampahirezo ireo manamanjo dia ianao koa no mbola kijery manokana ka nampy sy hanoana ireo misedra olana ara-ankonana ara-pianakaviana ara-piaramonina ara-kasa na eo amin'ny fianarana. Azafoinao tompony firenenay. Mitalao izay arovy ny fandriampahalemana eto amin'ity firenena ity. Ampahirezo ny fiangonanao mba hiomana tsara amin'izao vanim-potoana ny advento izao. Mbola tario amin'ny fibebahana marina ka ho fankalazana Krismasy amirapiratany voninahitrao ny Krismasy ny fiangonana hijoroa no vavolombelon'ny fiadananao. Misy manery ny fonay tianay ho tononona eo anatrehanao koa dia tonononay tsiraray avy am-pomangina izany amin'izao takariva izao. Mianoanay ry tompo. Tompo fotoana sarobidy hitodianay fiangonana amin'ny sampana kristianina tanora zoky ny ity takariva ity, amin'ny sampana mpanazava stily, koa indreo ny mpanomponao. Ampahirezo mba hiorina tsara amin'ny finoana aefa be amin'ny fanompona. Mivavaka indrindra ho an'ireo tsy tonga izahay mba ahafahany mahatakatra ny sarobidin'ny fotoana toy izao ary indrindra anohizany ny azakazaka miaraka aminao sy ny mpiara-manompo rehetra. Dia sitrakay ny ampiombona ny vavakay amin'ny vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ne ny anaranao, ho tonga nay ny fanjakanao, tao aneny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Koa andeha ambaratsika mpahabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa, hitsangana isika. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanak'ilay tokan'Andriamanitra,
nateraka indray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony mifanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Tamin'ny nanapahany Pônty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka tan-ankavanany indray. Avy ihany hoeviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino mifanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsoahana sy hankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany, isika mino fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fankasitrahana ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mandihana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.